Batopoko saika mbola mianatrany aloha amin'ny akapobeny manerana ny faritra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany aza mety tsy ho maro toerana ihany ny atmosfera indraindray any amin'ny faritra avaratra ny ilany andrefa ny afovoantany mety hitatra hatrany amin'ny tapany atsinon'ny afovoantany izay ho amin'ny alakamisy ao avy izao. Ny maripana kosa dia tombanana tsy hisy fiovana fa afanatrany aloha manerana ny nosy. Amin'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifindraona indraindray ny vao maraina any amin'ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro na dia somary ho sembana andrahoana kely aza ny vao maraina fa hisava miandalana ihany zay rehefa misandratra andro any amin'ny morontsiraka avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary morontsiraka atsinanany amin'ny Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety ahazorana tandrifindraona arankotroka indraindray ny any amin'ny ilany andrefana ny faritra Ibongilava, Melaky, ny tapany avaratra ny faritra Menabe torak'izay ihany koa ny Andianasy ny manodidina ny Samborano. Mety ahazorana tandrifindraona ihany koa ny any morontsiraka ny faritra Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray mety ho tafidina hatramin'ny 12 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra ary mety ho tafakatra hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany, izany hoe mety hafana ihany zany aloha raha ho amin'ny rahampitso. Ny morontsiraka atsinanana saika manodidina amin'ny 20 hatramin'ny 12 degré raha toa ka eo amin'ny 13 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 9 na 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary Menabe. Vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mety tsy ho maro toerana ny atmosfera any amin'ny tapany atsimo ny afovoantany. Vokatr'izay indrindra dia andrahoana mety arahana orana tandrifindraona indrindra amin'ny takarivana ny alina any amin'iny faritra atsimo ny afovoantany iny torak'izay ihany koa moa any amin'ny ilany andrefan'ny nosy. Mety hitatra hatrany amin'ny manodidina ny faritra atsimo atsinanana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny ary iverina andrahoana any amin'iny faritra atsimo ny Madagasikara iny. Ny orana tandrifindraona efa mahazatra any amin'ny manodidina Samborano moa dia hitoetra hatrany indrindra amin'ny tolakandro na ny alina. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina raha noharina ny alarobia fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra 13 na 17 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe sy ny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara. Vinany toetry ny andro amin'ny zomary na maranantsika sahady dia mety ahazorana tandrifindraona arankotroka indraindray ny any amin'iny faritra avaratra Madagasikara iny toy ny any amin'ny tapany avaratra Sofia sy ny manodidina Samborano. Ahazorana malefaka kosa ny Ansava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia hijanona ho maina hatrany ny andro amin'ny akapobeny. Maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 13 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary manodidina amin'ny 14 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana, 13 hatramin'ny 17 degré kosa maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.